misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokany isika amin'ity alakamisy ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirary izay mahasoa indrindra rehetra ho anao sy ny fiankonana misy ianao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ny tompo Andriamanitra eo mbola verimpisaoranao zahay ny amin'ny tombontona izay omenao anain'io irinay tokoa izany mba hahatonga anay fikitra aminao hatrany, hahatonga anay hitombo aminao ihany koa ka tsy salasala izahay ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fiainanay fa anankina feno ny mombanay rehetra ho eo aminao. Miasa ao anatinay ianao raha eo anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe resaka fitiavana. Talohan'ny Pasika i Jodasy dia nihaona fanindroany tamin'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Nefa avy eo dia nifangaro tamin'ny mpianatra toy ny tsy manatsiny sy tsy nanao diso iny izy. Tsy nisy fantatry ny mpianatra ny mikasika ny fikasan'i Jodasy. Jesosy irery no afaka namaky ny tsiambaratelony. Tsy nanala sarina azy anefa Jesosy, tsy nanala baraka anazy. Enta mavesatra toy ny ho an'i Jerosalema foniziny tomany ho an'ilay tanàna izay voahozina no tsapany ho an'ny tenany. Ny antsoantso sy ny fonina na hoe ahoana no ahafozako anao. Tsapan'i Jodasy ny hery manery ny fitiavana io. Raha sendra nanasa an'ireo tongotra maloto ny tanan'ny mpamonjy ka namafa azy tamin'ny lamba famahana dia nangitakitaka ihany ny fon'i Jodasy ary voatosika teto sy teroa iako ny elony. Tsy te hanetry ny tenany anefa izy. Rehefa nisikina tamin'ny lamba famahana Jesosy mba hanasa ny vovoka amin'ny tongony dia zava-dehibe lavitra noho ny fanasana ny tongony feno vovoka no vokatra izany. Raha ny toe-tsaina nananany dia tsy nisy na dia iray aza tamin'izy ireo vonona ho amin'ny fandraisana miaraka amin'ny Kristy. Raha tsy tonga eo amin'ny toe-tsaina feno fanetretena sy feno fitiavana izy ireo dia tsy vonona handray anjara amin'ny fanasana ny Pasika na handray anjara ihany koa amin'ny fanompoam-pivavahana fahatsiarovana izay efa oran'i Kristy. Tsy maintsy hodiovina ny fony. Nisy fiovana teo amin'ny fihetsem-po. Nisy firaisana teo amin'ny fo ankehitriny nisy fifankatiavana. Nanjary nanetsy tena sy azo nampianarina izy afa-tsy Jodasy dia samy vonona avy izy ireo. Hanome ny toerana ambony indrindra ho an'ny namany avy. Teo amin'ny fiainany sy ny lesona nataon'i Kristy dia nanome ohatra tonga lafatra ny amin'ny fanompoana tsy mihevitra ny izao izay Andriamanitra no hiaviany. Tsy nivelona ho an'ny tenany Andriamanitra ny nanorenana izao tontolo izao sy ny hitazonana ny zavatra rehetra dia hiasany tsy ankojanona ho an'ny hafa. Teo ambanin'ny lalan'ny fanompoana ny fiainany manontolo. Ny fitiavan'i Jaona lalan'ny Kristy nanesika azy haniry ho eo anilany manjakariva ary nanome azy manjakariva
an'izany toerany zany. Tiany Jesosy ianao sy ireo izay manome ny toetra ny ray, ary tsy misy tahaka ny any Jaona ny fahaizan'ireo mpanoratra hafa miresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra. Hitantaratra teo amin'ny tavany ny voninahitry'Andriamanitra, ary zany nanome hery azy mandrakariva ihany koa ny amin'ny fotoatsarotra izay nandalovany Jaona, dia ny fahatsiarovany indrindra ireo teny fikasan'i Jesosy ny aminy sy ny amin'ny fitiavany tamin'ny niainany niaraka taminy. Irina ihany koa isika mba hanana fanandramana tahaka an'izany, ary aokany isika hanana fanatretena, hanana ny fitiavan'i Kristy, ary tsaro fa sasany ny tongotritsika ahafahantsika mihetry ihany koa manompo ny hafa. Amen. Tompo malala aho mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany. Ampio izay Tompo mba hanana fandavany tena, ampianary fanetretena, ahay hanompo ny namanay, ahay hanetry tena mba hitondra fitahiana ho an'ireo havanay. Ary aoka Tompo ny fandresenay tsy hatahotra izahay satria ianao no lehibenay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.